Ny fandaratsika amin'ny tsy maraina ity dia iompana betsaka mba tsy ilazako hoe zay ny tena aloha hevintsika goavana indrindra amin'izao maraina izao amin'ny adevitra mikasika ny lay antsointsika amin'ny teny vahiny hoe îles éparses. Le îles éparses ireo dia le nosy kely zany ao anatin'ny faridranomasin'ny ranomasimbe indiana sy aty amin'ny eladrano Mozambika na ny canal de Mozambique izay iadivantsika amin'ny frantsay ny tena marina moa zany tsy hoe iadivantsika amin'ny frantsay fa samy midongy ho tompony zany ny frantsay sy ny malagasy sy ny malagasy. Ny résolution na ny tsokevitra ny firenena mikambana efa tamin'ny taona 3 dia milaza mazava fa ny Madagasikara ireo nosy ireo ary tokony averin'ny frantsay a Madagasikara tsy nentina merina izany nosy kely ao anatin'ny îles éparses izany mihitsy anefa ry zareo frantsay. Ary ny amiral Ratsiraka tamin'izy nitondra fanjakana no anisany nangataka tamin'ny fomba ofisialy sy tena niady an'izany nosy zany fa ireo mpitondra rehetra ny fandimy taty aoriana dia tsy niady loatra n'izany nosy zany. Navelo mpanantenana ny niverenan'ny adevitra mikasika ny îles éparses teto Madagasikara na tamin'ireny fampelezakevitra ireny na tamin'ny voany tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary tao anatin'izany indrindra no efa niresahantsika teto amin'ny onjam-peon'ny Free FM tokony hosokafana ao adevitra lehibe ny fitakiany Madagasikara ny nosy kely ireo nosy kely misa 4 moa izy ireo Basada India, Europa, Rwandonova ary izany anankiray tsy tadidiko teneniko anako medalany eo ihany dia ireo nosy anankiefatra ireo na tonga tsika nanao foana hoe tokony asiana adevitra ny fiverenan'ireo nosy ireo aty amin'ny firenena malagasy fa zotsika ireo fananantsika dia navelom-bolo nahitana hoe manomboka ny potra ary namerina n'izany adevitra izany hoe andao takina ireo nosy kely antsoina hoe îles éparses ireo amin'ny firenena frantsay tsy ary zareo fikambanana non syndicat ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université na ny CSS dia navelom-bolo zany hoe rehefa mba nivaram-pianarana ny manomboka mampiakapeo fa fananany Madagasikara ireo dia tokony efa mba ezaka lehibe zay ary ampirisihana izay ezaka izay. Ny foto-kevitra iangana na ny principe nga ositsika amin'ny teny vahiny iangana mikasika an'izany îles éparses na ny nosy kely izany dia ny hoe fanananao ireo amafanananao azany ohatrany hoe anao ty telefony ity dia rehefa anao io telefony io tsy hoe midongy an'io telefony io zany rady ozy rady hoe samy tokony ho tompony io telefony io zay sy lalatsiny dia za zany efa mahafantatra fa anahy io ary rehefa nisy andeha ataontsika hoe mpitsaram-bony zany zay nitondrantsika le hoe firenena mikambana organisme des Nations Unies non inona moa izy teo organisation des Nations Unies ny teny hoe any lalatina io telefony io ohatra zany ataontsika zany dia za lalatina tompony le telefony tsy andeha hiteny indray hoe andeha hanao négociation amin'ny rado ahoana ny akako an'io telefony io fa zany tompony zay zany lojika zany tompony dia rehefa zany tompony dia samy mametraka ny fepetra hoe zao zany nataontsika amin'io nosy io tsy takan'izay nefa le zava-misy eto amin'ny firenentsika fa raha le fandehan'le izy dia hita hoe misalasala zany ny mpitondra sahirana manoloana le frantsay ny edivan'ny tena mikasika an'io resaka nosy kely manodidina na ny îles éparses manodidina ny Madagasikara io dia ohatrany efa nanao fahadisoana ny filohan'ny repoblika tamin'izy le tany ivelany reny mikasika an'io îles éparses io na ny nosy kely io hoe tsy mbola tena ao anatin'le hoe lahara-pahamehana zany izay resaka hoe fitakinan'le îles éparses zay nahitsiny moa rehefa aveo le teny no ny tonga teto Madagasikara izy hoe io nge ozy adevitra mbola tsy maintsy dinihana laly le mikasika an'izay fa mbola tsy tena nanomboka ozy ny négociation na ny fifanarahana tamin'ny andaniny sy ny ankilany tamin'io resaka io zay ny zavatra nisy akory ny aterany tena akory ny agagana zendana tanteraka raha naheniny Prime Ministre Kolo Roger tamin'ny resaka nataony tamin'ny France 24 interview exclusive izy io moa efa niresahantsika teto ihany fa mitoy zany le resaka io interview exclusive io nataony Prime Ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny fiandohany ty volana Jolay ity dia
taitra ny tena zany satria raha tsorina zany ny prime ministre lehibe ny gouvernement de hoe tsy maninona na lasan'ny frantsay aza ny Ilse Parsa na ny nosikely Tromelin ozy le nosikely faefatra misaotra tompo tsy maninona la lasan'ny zareo frantsay aza zay zany raha tsorina satria zao ny fanontanian'le mpanao gazety quelque part ozy izy les panneaux gazette Madagascar renonce à la souveraineté sur ses îles éparses zany hoe lavon'ny Madagascar ve zany ny fiandrianany ny mahatompony azy amin'ny nosy io inona hoe ianareo valiten'ny prime ministre lehibe ny gouvernement mais c'est normal ozy izy zany hoe ara-dalàna zany ny fandavan'ny Madagascar ny mahatompony nosy Ilse Parsa azy nefa fantatra ny arena izay mivangongo ao anatin' zany nosy kely zany tsy anao commentaire aminareo fa tena velako tsika amity androany ity iaina sy ieno an'izay resaka izay magaga manko fa tsy de nisy presaka loatra taty Madagascar nefa tena ialana tsiny amin'ny teny vahiny hoe scandale nge zany hoe ny arenanao zany de tena fonao tsotro zao ary prime ministre lehibe ny gouvernement tenao no miteny hoe mais c'est normal raha ohatra Madagascar ka renoncer zay zany le fiteneninazy mais c'est normal si Madagascar renonce à sa souveraineté sur ses îles éparses zay zany ny zavatra ho ataotsika eto ho alefako amitsika le zao zany ho alaiko mba naporofona hoe tsy mamory ny lalatsiny fa tena tamin'ny France 24 ny nakatsika l'interview za manokana manko tena tohina zany ny foy hoe fa inona ty zavatra mitranga eto Madagascar ity fa maninona prime ministre lehibe ny gouvernement no teny trangan-javatra tahakan'izany kanefa nge de na ny filohan'ny republika aza voatery ny rectifier na voatery na namboatra ny zavatra no teneniny tany avelany mankozatra nefa namela hoe avela ho an'ny frantsay zay gestion na ny fitantanana ny Ilse Parsa izay fa rehefa tonga teto Madagascar satria mafy be ny kiana mikasika an'izay sy ny resaka sy ny ataotsika hoe inona moa izy to tollé général mihitsy ny ainga tamin'ny tenin'ny filohan'ny republika de nanana fahendrena mihitsy ny filohan'ny republika zany nanitsy an'izay zavatra ny teneniny zay hoe tsy nety le nataony de ozy izy rehefa tonga teto Madagascar izy tany avelany izy manko ny teny an'io Ilse Parsa io tamin'ny diany voalohany nakany Washington sy sy Paris ireny nakany États-Unis sy Frantsa ireny raha tadiditsika tsara de noho niverina teto Madagascar izy ka naveriny mpanao gazety nanontaniana le resaka Ilse Parsa de nanitsy tena tamin'izay ny filohan'ny republika ary miendrim-piderana izay fietsin'izay na tiana na tsy tiana kosa aloha de niteny izy tamin'izay fotoan'izay hoe mbola adefitra nge ozy izy io ary mbola isy ihany koa négociation ifanaovana amin'zareo frantsay ozy izy fa mbola tokony hoe débat national zany izy io tokony adefitra isokatra io fa tsy mety mihitsy raha ny fahefanam-panatanteraka fotsiny irery ihany no anapa-kevitra mikasika ny hoe ahoana natao andreo Ilse Parsa ireo satria fanana amin'ny pirenena ireo de tokony débat national farafaratsy mba eny anivony anteminy ara-pirenena ary raha ohatra moa ka tsy eny amin'ny anteminy ara-pirenena de tokony mihitsy aza anaovana fitsapakevy boka hoe ahoana natao amin'ny Ilse Parsa ny tena mana de fanana ny Madagascar ary na prime ministre lehibe ny gouvernement aza de nanaiky tao anatin'ny interview zay nataony fa fanana ny Madagascar ireo Ilse Parsa ireo araky ny résolution nataony firenena mikambana tamin'ny taona 3 ko maninona ny fanana ny Madagascar no nekeny ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany fa hoe i renoncer am'le souveraineté an'le Ilse Parsa zany Madagascar ozy le mpanao gazety de ozy ny prime ministre hoe mais c'est normal oui normal raha ohatra ka miala am'izay hoe fiandrianany mandana mitsipaka zany am'izay fiandrianany kasika andreo nosy ny Ilse Parsa ireo ahitsika any le Ilse Parsa zany araky ny teneniko teo de hoe Bassady India Europa Rwanda Nova ary les îles glorieuses zany ny tena marina le anakefatra zany fa le Tromelin manko zany efa iadivany Mauriciana sy ny frantsay izy io hoe any Maurice any frantsay fa tsy tavitra ao anaty le Ilse Parsa tokony ho any Madagascar ny Tromelin fa plutôt zany any zareo Mauriciana fa ny tena antsika zany de les îles glorieuses misy an'le hoe îles glorieuses sy île du Lys ao anatiny dia Bassady India Europa ary Rwanda Nova reo zany no hoe tafitra ao anaty le Ilse Parsa izay amin'ny ankapobeny dia
bodony zareo frantsay zany le izy am'izao tsika miteny zao ary ny tena marina de nomeny sata administrativa zany hoe sata ara-panjakana hoe no any frantsay mihitsy zany le izy kanefa ohatrany hoe unilatéral zany hoe nataony fotsiny zay fanapa-kevitra tsy ny fampiarana tsy ny resahana ta Madagasikara de misy aza ny mpanjony zay manodididina zany nosy kely zany roa andro zareo frantsay fotsiny zao expulsion manu militari ary ny resahana tamin'ny anao manjery isan-karazany zany ary fantatra eo am'sehatra raisam-pirenena ary enotsika fa ho resahany le mpanao gazety amin'ny France 24 heures rehefa aveo kanefany atreto zany tsy mbola nisy mihitsy ary ny résolution amin'ny firenena mikambana aza de niteny mihitsy hoe averenina reo frantsay amin'ny Madagasikara reo nosy reo rehefa avy ny zanahana i Madagasikara ka nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny taona 1990 ny amiral Ratsiraka Irery ihany no mpitondra malagasy zay kosa aloha de méritiny ary tsy maintsy eketsika izay ny amiral Ratsiraka Irery ihany no mpitondra malagasy nitaky an'ireo nosy reo tamin'ny zareo firenena frantsay atram'izay zay ny zavatra mipetraka voalohany zavatra mipetraka faharoa zay goavana be ao anatin'izay resahantsika izay de no hoe tadidio tsara fa raha ianao zany tompon-javatra anankiray tsy hainao indray nandeha anao tompo mangatakatona ozy ny fitenenana ka hoe zay tianareo atao io nefa anao le fananana anao io ary tsika mahalala zay ny tena mahagaga tamin'ny tenin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement tsika mahalala tsara fa ny arena ankibony tany ao anatin'ireo nosy kely reo zay ny mahatonga ny frantsay mibodo andreo am'izao tsika miteny zao satria tadidio tsara fifa nanomezany permis d'exploitation na compagnie minière goavana be any ivelany any io frantsay any ivelany any io nosy resahantsika io indrindra moa zany Roanne de Nova de tsika Madagasikara mahalala an'izay de ozy fotsiny tsika hoe ozy ny prime ministre ndraso averiko amintsika texto mihitsy ny teneniny il faut savoir un peu perdre pour mieux gagner alors very kely de mba mahazo misimisy kokoa inona ka iny misimisy kokoa mety ho azonao rehefa very le fanananao antsoina hoe ils éparse tsy mazava amiko le teny prime ministre fa tsika moa samy eno eo de mbola vakiko aminareo le interview antsoratra zany rehefa aveo de samy andinika isika samy amaly an'izay teniko zay hoe inona ka le hoe mieux un peu perdre pour mieux gagner teneniny prime ministre lehibe ny gouvernement fa ianao vera ohatra ka hoe anao le fananana de ozy ianao hoe nde négocier win-win ako zay manko le teneny fair play ozy de win-win zany hoe tokony hoe samy mahazo daholo zany ao anatin'le izy samy mahazo daholo ahoana ary kanefa ny anao le fananana zay ny voalohany ary faharoa manarakaraka zany samy mahazo daholo izy nefa tsika mahalala am'izao fotoana zao fa frantsay no mibody tanteraka ary zany ary mpiantsambotsika aza ny tatsambotsika aza mba mieo-deo teny amin'ny manodidina le nosy kely no roa andro zareo frantsay nefa tsy anazy ny tany ohatrany hoe mibody fotsiny izy zany de isika de tena manao toe-tsaina mihitsy zany hoe voazanaka isika raha hoe avelao ho andro zareo io ary raha farafarantsiny ary raha mandeha ny négociation de win-win ny tokony atao samy tokony mahazo nahoana no samy tokony azo nefa anao le nosy zay zany no mahagaga fa zay teneniko atsika hoe fanontaniana daholo ny aza ny apetrako zany fa ndao samy amaly an'izay tsika rehetra rehefa maheno an'le resaka teneniny prime ministre fa ny zavatra ataotsika zany alefako le resaka de aveo hoentiko amintsika le transcript zany hoe le inona zany le antsoratra le version écrite zany le interview zay satria tsy le ray manontolo feno manko no navoakany zareo France 24 fa ampahany kely fa le antsoratra zany navoakany ray manontolo de io zany no entsika amin'izao maraina izao hoarahantsika aloha zao zany fomba anazavako anazy azahoanareo azy tsara no hoarahantsika voalohany zany no hoarahantsika zany de le resaka nataon'ny prime ministre fa melohany zay manao fampidirana le journaliste ny France 24 izay manao an'le resaka zay miprésenter an'le vaovao zay nampafantatra zay nilaza an'le vaovao zany nisan'io interview ny prime ministre Cool Roger io dia rehefa niresaka izy zany de hoe mbola en conflit ozy mbola iadivan'ny frantsay sy Madagasikara ozy reo ils éparse ireo zay ny nampidiriny zany tao anatin'le izy na de zany aza de fa ny roa andro zareo frantsay ozy manu militariny tatsambo izay nanjony tamin'iny faritra misy ny ils éparse ary zay tao anatin'izay fampidirana izay zany no nidirany tao anatin'le hoe interview exclusive no nataon'ny prime ministre Cool Roger tamin'ny France 24 nandritrany zany interview zany no nitenenan'ny prime ministre mikasika ny ils éparse io tamin'ny fiandohany ty volana jolay ty izay resaka izay tamin'ny fahatelo ny volana jolay lasa teo moa zany no marimarina kokoa de hoarahantsika aloha zay resaka
betsaka izay afa le mpanao gazety manao le présentation le vaovao de afa ny mpanao gazety manao le interview ny prime ministre de rehefa maheno nareo io ny mpanao gazety manao interview amin'ny prime ministre Bilal Tarabe dia miresaka manao hoe nefa ve Madagascar ozy izy dikan'izay ve Madagascar ozy mais quelque part Madagascar renonce à sa souveraineté sur ses îles éparses de eo ny prime ministre ny mamaly amin'ny fomba tena magaga hoe mais c'est normal de zay azahoantsika an'izay rehetrarehetra zay de indro arahantsika aloha le interview de hoentiko aminareo amin'izay le transcript rehefa avy eo. Un différend territorial entre la France et Madagascar refait surface, et ce à l'approche du sommet de la Commission de l'océan Indien qui aura lieu le 26 juillet prochain aux Comores, en présence du président français François Hollande. Au cœur du litige, les îles éparses, qui seraient riches en pétrole, au large de la Grande Île dans l'océan Indien. Des pêcheurs qui réclament leur restitution ont récemment été expulsés manu militari par des forces françaises. Le Premier ministre malgache a accordé une interview exclusive à France 24. Notre correspondant lui a demandé où en sont les négociations. Les résolutions de l'ONU disent de façon claire que ces îles appartiennent à Madagascar. Mais qui gagnerait des intérêts à créer un conflit? On sait les grands intérêts que ces îles représentent. Il y aura des négociations qui seront menées au plus haut niveau. Et ces négociations, je l'espère, sera quelque chose dans le fair play, dans le win-win. On parle de pétrole et de gaz dans les îles éparses. Oui, paraît-il. Quelque part, Madagascar renonce à sa souveraineté de droit sur ces îles éparses. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y a il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner. Entsika teo ny prime ministre tena niresaka mazava mihitsiny zao no ny teneniny zany hoe zao zany ny tena marina iny manko ampahana interview iny no renesika iny fa le resaka ray manontolo mihitsy zany tia ho vakiko aminareo zao zany anaovantsika azy vakiko mihitsy aloha le fantanin'ny mpanao gazety de vakiko de adikako amin'ny teny malagasy de vakiko ny valiten'ny prime ministre de adikako amin'ny teny malagasy de am'izay mazava tsara amintsika zany le zavatra tiany no tenenina atao anatin'izay resaka nambarany zay fa mazava be zay teneniny teo zay efa nareno isatsika sady azony teny hoe c'est normal zany il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner. Bon tsy fantatsika moa zany ny dikan'izay fa dia ndasy vakiko aminareo zany ny teny le mpanao gazety ozy ny mpanao gazety zany ny fanontaniany mpanao gazety zany hoe on aura le président français François Hollande à ce sommet de la COI ou zany commission de l'océan Indien. Est-ce que Madagascar va réclamer la rétrocession des îles éparses qui sont dans l'océan Indien et qui sont toujours administrées par la France alors qu'elles devraient être rendues à Madagascar? Ozy le mpanao gazety zany hoe ny filoha François Hollande de anatrika ny sommet ny voamierany ranomasimbe indiana na ny commission de l'océan Indien. Madagascar ve ozy hitaky ny fiverenan'ireo îles éparses ireo ao anatin'ny ranomasimbe indiana hitaky ny fiverenana Madagascar satria mbola ny frantsay no mitantana andreo am'izao fotoana zao na de tokony ho averina Madagascar na le mpanao gazety vazaza miteny mazava hoe alors qu'elle devrait être rendue à Madagascar. De ozy ny prime ministre malagasy Roger Koul zany hoe je crois que le président de la République s'est déjà beaucoup exprimé là-dessus. Les résolutions de l'ONU disent de façon claire que ces îles appartiennent à Madagascar. Mais qui gagnerait des intérêts à créer un conflit? On sait les grands intérêts que ces îles représentent et moi, je pense qu'on arrivera par des négociations comme cela est préconisé par notre président de la République. Il y aura des négociations qui seront menées au plus haut niveau et ces négociations, je l'espère, seront quelque chose dans le fair play, dans le win-win. Et j'espère que les uns et les autres comprendront qu'il faut perdre un peu pour gagner. Avertsika kely amin'ny teny malagasy aloha rehefa nantanina namtaniny mpanao gazety zany de zao ny prime ministre lehibe ny gouvernement ta hoe ny filohan'ny république ozy efa niresaka betsaka mikasika ny raharaha io mikasika an'le îles éparses zany ny tsokevitry ny firenena mikambana de miteny amin'ny fomba mazava manaiky zany ny prime ministre lehibe ny gouvernement ta fa atsika malagasy le nosy ny résolution ny firenena mikambana de efa niteny tamin'ny fomba mazava fa
any Madagasikara ireo nosy ireo sangiza ozy ny azo tombony amina ampiteraka na amorona ady fantatra ozy ny intérêt goavany izay aseho an'ireo nosy ireo zany. On sait les grands intérêts que ces îles représentent ole retsy fantatra ny prime ministre zany ny tombontsogoavana be manodidina an'ireo nosy ireo. Et moi, je pense qu'on arrivera par des négociations comme cela est préconisé par notre président. Ça ozy mihevitra fa ho tonga amina fifampidiniana zany fifanarahana zany fifampidiniana araky ny tedaviny filohan'ny république. Isy ozy négociation na fifanarahana atao any amin'ny faratampony qui seront menées au plus haut niveau ary reo négociation reo ozy de tokony ohatrany hoe fair play zany hoe samy tsisy vomafy zany samy tsisy maty antoka zany dans le win-win zany hoe gagnant zany samy mahazo daholo zany na ny andaniny any ankilany. Et j'espère que les uns et les autres io ny tena zavadoza zay le phrase zay et j'espère que les uns et les autres comprendront qu'il faut perdre un peu pour gagner. Ary ny antenaiko ozy izy de ny olona rehetrarehetra na iza tokony mba hatsapa daholo hoe mila very kely mila mahay resy kely zany zay vao mandresy mila mahay very kely zay vao mahazo gaga zany ianao anaty fanananao nosinao ary ny prime ministre tenany any dans la même réponse ao anatin'le valiny no milaza manao hoe misy intérêt be amindreo nosy reo izy ihany koa no milaza fa hoe any Madagascar reo nosy reo kanefa nozy izy hoe oh j'espère que les uns et les autres comprendront qu'il faut perdre un peu pour gagner. De n'insiste zany les panneaux gazettes. N'insiste les panneaux gazettes, on parle de pétrole et de gaz dans les îles éparses. Zany hoe misy pétrole, misy solika ary misy entona ao anatin'ireo nosy reo. Zany hoe arena kibon'ny tany sy tanoano de ozy ny valiten'ny premier ministre. Oui, paraît-il. D'après les techniciens et ceux qui sont au fait des choses, d'après les techniciens et ceux qui sont au fait des choses parlent de beaucoup de gaz. Zany hoe ny prime ministre de mahalala eno ozy ta ohatrany hoe misy tokoa ozy ny technicianina ary zay mahalala n'io resaka io ozy zay mahalala n'io resaka arena kibon'ny tany sy ils éparses de mafantatra fa beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Zany hoe tena sady be de be ny pétrole be de be ny gaz. Manaiky tsara n'izay ny prime ministre zany fa feno arena kibon'ny tany ao anatin'le tany de tohizatsika tsara. Ozy indray le panneau gazette et on sait à quel point la France est attachée à ses réserves de pétrole et de gaz. Kartsika ozy malala fa tena miziriziry mihitsy ny frantsay am'ireo réserve na pétrole sy gaz ireo tia azo an'le izy ka am'ireo réserve na pétrole sy gaz ireo de ozy indray ny valiten'ny prime ministre tsika. Oh, comme tous les pays du monde, je pense, mais évidemment, nos relations déjà longues avec la France qui ont toujours été bonnes, malgré quelques petites turbulences épisodiques, nous permettront, je crois, d'établir de bonnes discussions pour aboutir à de bons résultats. Français ozy izy nytin'le panneau gazety tenena nge zany de hoe tsy amelan'ireo moramora foana ny français dikan'izay zany mila miady aloha tsy miady hoe andeha hitondra basy akory fa négociation ara-pomba diplomatique no atao zany. Zay zany ny tena tian'le panneau gazety nanontaniana de ozy ny prime ministre hoe eny fa tadidio fa ny fifandraisantsika amin'ny français de efa naharitra vanim-potoana lava ifandraisa Madagascar amin'ny français de efa naharitra varim-potoana lava. Tiako aloha somary nanaitra anahy ihany le niteneny hoe malgré quelques petites turbulences épisodiques. Tsika malala tsara fa tsy turbulence épisodique zany fotsiny ny adiny français sy ny Madagascar hatram'izay taditsika ny affaire 47 ve de ho atao hoe turbulence épisodique ve ny fahafatesana olona maro be ny ady tamin'ny français azahoantsika ny fahaleovatenatsika. Est-ce qu'on peut parler de quelques petites turbulences épisodiques raha ohatra ka nisy olona firmaty eto amin'ity Madagascar ity? Ohatrany tsy possible ihany zany ady hevitra apetraky ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany fa de tsy fantatro moa hoe tsy haiko zany na am'le izy ve hoe tsy de mipetraka firy teto Madagascar ihany koa de nanao ohatrany Marc Ravalomanana hoe za tamin'ny 49 niteraka de tsy fantatro ny raharahan'ny 47 zay natohina ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy fa de ny prime ministre ihany koa io ngambany. Ozy ny fomba fitenena zay tandremako tsara fa sao de lazaina indray hoe lalatina indray manao fomba fiteny hafahafa fa
ozy ny fomba fitenenana hoe ny prime ministre nge ohatrany hoe vahiny mihitsy ohatrany hoe vazaha mihitsy zany de tsy mahalala loatra zany an'le zava-misy eto Madagasikara. Ahoana moa tsy afantaran'ny prime ministre fa zava-doza satria hatramin'izao raha mbola tsy fantatra mazava hoe firy nisan'ny maty tamin'ireny taona 720 reny de nandrarahany 47 fotsiny zave de afaka iresakytsika hoe quelques petites turbulences épisodiques ohatrany tsy de mampiny ihany zany fa apetratsika moa mibaraigno zany eo anatin'izay io ozy afahantsika mametraka discussion tsara atongavana amina vokatra tena tsara zay amina vokatra hoe pour aboutir de bons résultats zay zany ny fanontaniana zay zany ny valiten'ny prime ministre de nilaza le mpanao gazety mazava be oui mais quelque part Madagascar renonce à sa souveraineté de droit sur ses îles éparses. Mais quelque part, Madagascar renonce à sa souveraineté de droit sur ses îles éparses. Zany hoe Madagascar ave ozy izy zany am'izany filazanao anazy zany de mitsipaka manda ny souveraineté na ny fahaleovantenany sy ny fiandrianany hoe anazy zany ny mahafananany an'ireo îles éparses ireo sa souveraineté de droit sur ses îles éparses. De ozy ny prime ministre namaly ary ito ny tena nanaitra indrindra tao anatin'ny phraseny de hoe mais c'est normal. C'est normal, il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner, naverindro moa zany. Quelquefois, il faut savoir reculer un peu pour mieux sauter. Voilà. Tandis que prendre les choses un peu de front, ça n'amènerait aucun résultat. Moi, je pense que d'un côté comme de l'autre, ce sont des pays qui sont amis. Ce sont des pays qui ont eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours de bonnes relations. Et probablement, nous trouverons ensemble un terrain d'entente qui va résoudre ce problème. Sady otra miteny ihany zany prime ministre hoe hiezaka mahan'le olana zany hiezaka hitady marimaritra iraisana nefa sady miteny ihany hoe fa voniny Madagasikara handany fiandrianany ao anatin'io îles éparses io. Soany motsika feto Madagasikara fa raha zany tany amin'ny firenena hafa de ndray ohatra tsika misy an'le nosiny Chagos, archipel de Chagos iadivany zareo britannika sy zareo mauricianina fa raha mieritreritra itsika prime ministre britannique no andeha hiteny interview amin'ny setra resa-pirenena ka hiteny mazava hoe mais quelque part l'Angleterre ou la Grande-Bretagne renonce à sa souveraineté sur ces îles sur l'archipel de Chagos. De amaly ny prime ministre hoe mais c'est normal, il faut savoir perdre un peu pour gagner. Minoatsika fa aonga ny chambre de l'ordre eo no zany prime ministre britannique izany, je peux vous le garantir. Za afaka miteny anareo an'izany fa ny prime ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny telo ny volana Jolay azagaga moa tsika fa tsy de norenesina loatra taty Madagasikara ity interview ity, tsy de nisy ihany koa mpanao gazety nirezaka azy satria manahirakirana ihany tokoa le valiteny ny prime ministre. Fa raha zany no hoe firenena normal le retsy ka ny prime ministre miteny zavatra tahaka an'izany hoe ny nosy zay fananatsika misy arenakibony tany tokony ho an'le vahoaka malagasy ao anatiny zany nosy eto Madagasikara amin'izany nosy zany zay fananana zao tontolo zao manaiky fa fanana Madagasikara no tadiaviny firenena anankiray idongina zany na iadivana de ny prime ministre anao mamaly mazava manao hoe il faut savoir perdre un peu pour gagner ka tsy maintsy verikely tsika zay vao mahazo hoe marina mafy le retsy raha tany amin'ny firenekafo zany tonga de inona moa izy teo motion de destitution avy hatrany angamba na motion de censure avy hatrany fa aty amin'ny firenetsika manko tena spécial de tsisy manao an'izay fa eritreretintsika tsara niadiny zareo Britannique zay manko angamba ny anasako anareo hoe ho atsika rehetra izay mety hoe ametraka fanontaniana zany mikasika ny ady hevitra amin'ireo hoe îles éparses ireo de zao nanaovantsika anazy zao ny torohevitra afaka omeko anareo zany hoe mba jereo ange ho an'izay afaka mandinika zany na mijery amin'ny internet sy ny sisy reny niadiny zareo Britannique amin'ny archipel de Chagos. Niadiny amin'ny Mauriciana zany amin'io archipel na nosy kely io zany eo akaikindry zareo eo akaikiny nosy Maurice zany dia miady tena miady ary tsy misy manaiky zany nary zareo Mauriciana nary zareo Britannique ao anatin'le izy fa tsy ho ahita mihitsy ianao prime ministre britannique andeha hiteny hoe il faut savoir perdre un peu pour gagner am'le nosy am'le archipel de Chagos fa rehefa mieritreritra ny Britannique hoe fananany io azafady nitro fananany io de fananany io zany nasanatria hoe ny azafady ny prime ministre mauriciana zany andeha hiteny any vahoaka mauriciana hoe il faut savoir perdre un peu pour gagner
Oui, bon, quelque part, Maurice renonce à sa souveraineté de droit sur l'archipel de Chagos. Prime ministre mauricienne, amni vahoaka mauricienne. Na hoe bon amina média iraisam-pirenena zany hoe normal zany Madagascar, normal zany Maurice raha ohatra renoncer am'le archipel de Chagos amin'ny fananany, satria il faut savoir perdre un peu pour gagner. De hietrehitra ve tsika tadidiko satria za mbola tany Maurice tamin'io ady hevitra mikasika indrindra ny archipel de Chagos io nafana de nafana fa nidina an-dalambe mihitsy ny vahoaka mauricienne mikasika an'io raharaha io, ary ny député mauricien mpanohitra de tsy nanaiky mihitsy hatramin'ny farany. Ary tena débat be tao anatin'ny Assemblée nationale ny Maurice mihitsy io resaka archipel de Chagos io ady amin'zareo britannique, ary tsy nanaiky ny prime ministre mauricienne hatramin'ny farany fa tsy maintsy niady an'io ary niady an'io ny tena tenena amin'izany hoe napidina an-dalambe vahoaka mihitsy, ary nisy manifestation foana an-dalambe mihitsy nataon'ny vahoaka mauricienne hoe mitaky an'le archipel de Chagos. Fa ho antsika eto Madagascar moa ahoana ny fandehany na ny prime ministre zay tompona andraikitra numéro 2 de l'État, larana faharoa tanatin'ny firenena, na ny filohan'ny republika aza hoe mba hampahendrena ny tenenany manao hoe non tsy maintsy diniany io fa tsy azo atao an'izany, ary tokony mba diniany eto Madagascar io raha-pirenena io, question na affaire nationale zany io, zany hoe ady hevitra eto amin'ny firenena io, tokony olona rehetrarehetra miara-midinika an'io. De ny prime ministre lehibe ny gouvernement indray no miteny amintsika hoe non, il faut savoir perdre un peu pour gagner, c'est normal si Madagascar renonce à sa souveraineté de droit sur les îles éparses. De mbola nitohizany raha moa ilay izy ato anatiny hoe quelquefois il faut savoir reculer un peu pour mieux sauter. Aleo sisy mihemitra kely de am'izay misaoty, am'izay mahay mitsambikina kokoa zany. Tsy fantatra zany zay tena tian'ny prime ministre tongavanao anatin'le izy hoe nany an-daniny any ankilany samy firenena mpinamany reo ary nanana fifandraisana tsara ka tsy maintsy ahita marimaritra iraisana mahanany io problème io. Sady miteny an'izay zany prime ministre nefa miteny sahady amintsika ihany fa hoe c'est normal si Madagascar renonce à sa souveraineté de droit sur les îles éparses. Farafaratsy manko mba niteny zany mais non, on ne renonce pas fa mandeha négociation, zay zavatra hafa. Kanefa ne defa izy tenany ihany milaza hoe misy arena kibon-tany eo, izy tenany ihany milaza fa tenany Madagascar ao, izy tenany ihany milaza fa hoe ina moa izy teo tena ohatrany hoe zany hoe tamin'ny fomba efa nitenin'ny firenena nikambana mihitsy no miteny fa efa any Madagascar tanteraka renonce reo, nefa izy mbola miteny ihany hoe andeha zany négociation fa mila mahay very kely aloha mila mahay resy kely aloha zay vao mandresy mila mahay mafoy zavatra kely aloha zay vao mahazo il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner. Ka avelako tsika rehetrarehetra no anao an'izay commentaire izay fa